Ny ampirendray ireo namonjeny no valanaretina Covid-19 tany amin'ny faritra Tsinanana no nisy ity olona iray vaovao namonjeny ity raha nitatra nivoaka ny manjerim-panjakana androany alakamisy 7 araka izany ireo olona efa namonjeny vokatry ity valanaretina ity hatramin'ny antombohan'ny taona 2024 natratra 770 ihany koa ireo tranga voamarina vaovao tamin'ireo 770 natao fitiliana mbola ny faritra Analamanga ihany ny foben'ny valanaretina nahitana tranga vaovao raika amby 100 7 ny tranga vaovao tany amin'ny faritra Tsinanana 7 koa tany amin'ny faritra Diana rotany amin'ny faritra Roatra Mangoro 5 tany amin'ny faritra Boiny 4 tany Vakinakaratra 5 tany Tsimondrefana 20 tany amin'ny faritra Sava raha toka 2 tany amin'ny faritra Sofia 770 araka izany mbola marary ary 400 amin'izy ireo dia marary mafy sy ahitana fahasaroatana ny fisehoan'ny aretina 20 ireo voalaza fa sitrana tamin'ny 17 mars raha tambatra dia tafakatra 770 sy arivo sy roa alina anisan'ireo olona voamarina fa nitondrany sy mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ny 770 sy roa alina amin'izy ireo dia efa sitrana avokoa. Manoloana ny fiakaran-tany olona mitondra ny tsimokaratina coronavirus na Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra handray fepetra mafimafy kokoa ny filan-kevitry ny minisitra. Voalohany amin'izany ny famerana ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny 200 ary ny fandrarana ny fanetrehana fifananana ara-panatanjahantena ankoatr'ireo izay nahazo alalana manokana. Ho averina anjoro ihany koa ny rafitra COVID izay anara-maso manokana fivoarana valanaretina sy ireo mitondra izany. Mbola mitoetra ihany koa ny tatitra ny filan-kevitry minisitra ny fepetra ara-pahasalamana rehetra tahaka ny fanajana ny iray metatra sy ny fanaovana arovava tsy mahazo mihoatra ny folo ny mpandevana raha voamarina fa voan'ny Covid-19 ilay maty ary mbola hikatona hatrany ny sisy tany ho andreo firenena izay mbola atahorana. Ankoatr'izay dia nanapa-kevitra ny filan-kevitry minisitra fa hotohizana ny fizarana ny Covid organique sy eo anivon'ny fokontany ary afaka manafatra vetrany eny amin'ny orinasa afara malagasy ireo ministera mila izany. Eritaona teteoriana ny idiran'ny valanaretina teto amin'ny nosy ihany koa dia fantatra fa handray fitenenana ny filohan'ny Republika ny sabotsy ho avy izao. Iezaka hatramin'ny farany ary ianao izay tratran'ny herin'ny mpilalao sisa nanamborana sy ny mpanazatra ary ny mpiandraikitra rehetra hoy Nicolas Dupuis androany talata rehefa nahaino izy maromaro 7 na 8 eo ireo mpilalao tsy ho afaka handray anjara amin'ny lalao iaonana amin'ny Ethiopia sy Niger amin'ny farany volana marsa ho avy izao. Mpilalao 4 vaovao araka izany ho nantsona natevina ny Bariam ireo lalao roa farany izay ho ataon'ny Bariam Madagasikara ao anaty fantsanana ho an'izay ho tompon-dakan'ny Afrika 2024 na ny CAN 2021 taorian'ny tsy fahafahan'ny mpilalao maro nantsona. Toavina Rambelson na Ideba Kely, Mamy Gervais Narso, François Ranaiv avy amin'ny 5FC ary ny Anateo Urbain avy amin'ny Kosfa no voantso anatevina ny Barian'i Madagasikara. Ankoatra ny lalaina ny menjanarina i Bolida izay nanao fanambarana ny tsy fahafahany tamin'ny herinandro lasa teo dia tsy ho tonga ihany koa Anisy Abel Andrianatenena izay tsy avelan'ny klubany ho avy. Inona fa tsy ho tonga ihany koa Jérémy Morel sy Jérôme Mombris ary Mathias Andriamamy izay samy lalao amin'ny diviziona voalohany sy faharoa ao Frantsa satria nanapa-kevitra ireo kluba diviziona voalohany sy faharoa ao Frantsa fa tsy handefa ireo mpilalao hivoaka ny Europa noho ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Tsy andrasana ihany koa Iraine Revelson sy Marco Elay maharitra izay samy voan'ny Covid-19 avokoa.